dia manerina ny fiarahabanantsika ireo tokantrano ireny tena koa ny ambasadeur-n'ny Joshua faly be mandroso tokantranontsika na ny ampiasany ianao na ny tomobila na iza naiza dia faly be ny ambasadeur-n'ny Joshua mihaona aminao ary miresaka aminao indray fampianarana larina fahinina amby roapolo ny fampianarantsika izay mitondra ny lohateny hoe fa maninona ary Joshua no tsy nitandrina izany didy folo izany valiny a dia satria na ny mpaminany nge fa milaza fa tena tsy maintsy hiala le didy folo e ndoka antsika inge vaketsika ny bokyny salamo efa nampianarako antsika teo aloha teo fa ny bokyny salamo iny efa nilaza sady efa nanome sinialina fa ho lasa anankiroa ny Andriamanitra dikazay voatsipaka le didy folo a voatsipaka le didy folo amin'ny teny hoe aza manan'Andriamanikafa fa izao ery ihany aloha vaketsika zany ity teny voatsipaka ty zany aloha aza manan'Andriamanikafa fa izao ihany Exodus 20 andininy 7 ity teny ity misy entra dia voatsipaka e aza manan'Andriamanikafa fa izao ihany ao anatin'ny didy folo mantsy io sy lalàna Mose ary anisy lazatsika hoe didy goavana mihitsy io a ny ame tsy mahazo manan'Andriamanitra fa tsy anankiray ihany dia iayava rehefa tonga nefa ny mpitondra teny a dia efa nisy fanambarana navoaka any amin'ny bokyny salamo ary io moa dia sika presque mpaminany daholo ny ao zany ao amin'ny salamo 45 efa hitantsika moa teny io fa dia famerenina fotsiny amin'ny androany ohatsika rehetra izay manaraka ny fampianarana ary maniry ny araka amin'le tena mpamonjy izay antsoina amin'ny arana hoe Yahosoa sy dada Yava salamo 45 dia 6 sy 7 jereo ange ty teny ty ino tsara ary izy ty salamo 45 6 7 ny seza fiandriananao Andriamanitra dia mandrakizay toria ary ny tehim-pamarinana ny tehim-panjakanao tianao ny fahamarinana fahalanao ny heloka koa Andriamanitra zay Andriamanitra ao le Andriamanitra zany zay lazaina hoe manana seza fiandrianana dia lazaina fa mbola manan'Andriamanitra izy mazava be zany fa nanomboka tao amin'ny bokyny salamo nefa nisy fanambarana mandefa ho lasa anankiroa ny Andriamanitra mahitsy be io teny io zany hoe tsy mety andeha ntsony hoe didy folo io satria raha ny didy folo aza zay no heverina fa tsy azo anam-pena tsy azo ny esorana dia efa nilaza Andriamanitra fa misy Andriamanitra anankiroa faharoa avy indray ty mazava be io soratra io zany no porofo fa tsy maintsy miala iny didy folo iny zay natonga azy natao hoe fanekena taloha fa miditra kosa le fanekena vaovao zay Yahosoa no mitondra azy ka izay indrindra moa ny hoe Yahosoa no mitondra nyity zavatra vaovao tya ka raha vao mitenitsika hoe misy Andriamanitra faharoa akoatra ny dada Yava dia efa tsy mety mipetraka ntsony ny didy folo ny dikan'izay fa raha mbola mipetraka ny didy folo a amin'izany teny zany dia misy teny mifanohitra goavana be ny dikan'izay fa izany le tena petraka amintsika hoe io Andriamanitra io a dia manao ny programmany izy ho amin'ny famonjena ny olona misy programma napetrany izy eny mandriamanitra azy manao ny laminazana izy hoe tiany atao a ka ho azavaina amintsika hoe fa ina moa zany ny antony nanomezana ny didy folo ho resatsika indray zay amin'ny fampianarana manaraka hoe ina ny antony nanomezana ny zany raha zatra efa ho-potena maninona tsy trany de le tena izy nomena zany fa mbola nasiana ny indray aloha fa maninona tsy trany de le tena izy nomena satria misy teny roa mifanipaka zao le didy folo miteny hoe za man'Andriamanitra fa za ny bokyny salamo nefa fa miteny hoe misy Andriamanitra faharoa avy ao isa zany no arahana dia zay le hoe ny didy folo a zay ho resatsika eo avy eo dia misy laminasa natokana ho an'iny fa tsy iny le mitondra ny famonjena ho anao zay hoe mpelo lalana iny fa ho resatsika rehefa avy eo a fa andeotsika aloha hijery an'ity tantarany hoe naniny Yahosoa nandika ny didy folo valiny tsy nandika ny didy folo izy koa hoe tsy nitandrina an'io fa misy laminasy efa mandefa ho avy ny fanekena vaovao ary hitondra n'io fanekena vaovao izy efa nampianaran'ny Israeliana ane zany raha vaketsika ny bokyny Jeremia 31 hoe isy ny fanekena vaovao zay ho avy aleo Jeremia moa ko mbola tateorina fa aleo le zanak'Andriamanitra no jerevantsika mihitsiny a le tenin'ny mpaminany Isaia satria Isaia no mpaminany teo alohany a dia Isaia mpaminany ange nefa ny teny fa ho avy ny fanekena vaovao Isaia 42 Isaia 42:6 alahatritsika araka ny voan'le teny zany Isaia 42:6 dia zao ny voalazany soratra masina miara mamaky daotsika ny an-trano any
zao iavay efa niantso anao tamin'ny famarinana ary nitantana ny tananao ary iaro anao ao ka hanomenao ho fanekena ho an'ny olona ary fanazavana ny jentilisa. Izany hoe misy fanekena ho avy zay olona izy io, ary io fanekena io de sady fanekena ho an'ny olona ary ho fanazavana ny jentilisa. Zany ny planin'Andriamanitra amin'ity fanekena ty, ka io le noentiny Ahosoa io, ka rehefa noentiny Ahosoa izy de ny zavatra nisy tao anatin'le fanekena ho an'ny olona sy fanazavana ny jentilisa mifanohitra am'le didifolo tarialoha, mifanohitra am'le fanekena teo aloha. Zany hoe misy fanekena roa misaraka be zany eto ny ray miteny hoe Andriamanitra ray ihany ary tandremo ny sabata, zay le fanekena teo aloha. Ny fanekena anankiray kosany zay nomena ny olona rehetrarehetra kosany ary ho fanazavana ny jentilisa de zao indray ny hoe anankiroa ny Andriamanitra ary tsy mila mitandrina sabata intsony, satria hita tao amin'ny Ahosoa zay sary zay. De mazava be ny sary, na ianao raha na ianao zany de mahitsy be ay ve zany, mahitsy be tokoa nge le sary. Fa raha tsy zany de miady reo lalànareo, lasa misy lalàna mifanohitra be mihitsy, fa tsy mifanohitra ny lalàna fa misy fanekena ray nipetraka any de misy fanekena ray mipetraka kosa ny ato lay ny fanekena nipetraka teo le didifolo sy lalàna Mose ho jerevantsika rehefa avy eo. Iny le hoe azana ampina sady tsy azana esoa tsy azana ampina. Ato kosa ny Ahosoa ty omeko anao ty hoe ity le any Ahosoa ho fanekena ho an'olo izy ary fanazavana ny jentilisa. Donc mafitsika eo amin'ny Isia 49 indray iny, Isia 49 de miara mijery tsika rehetrarehetra. Isia 49 fakitsika daholo araka an'izay hitantsika anazy ato. Andininy faheniny Isia toko fa 7:20 49 andininy 6 fakitsika zany andininy fahenina zany. Eno izy mbola zavatra kely foana raha tonga mpanomboka ananatra ny fireneny Jakoba ianao sy ampodiny ny Israely sisa voaro, fa omeko fanazavana ny jentilisa ianao ary mba ho famonjeko hatrany amin'ny faran'ny tany, sady famonjena ho an'ny jentilisa no fanazavana ny jentilisa ary ho famonjena hatrany amin'ny faran'ny tany. Na mafisina mihitsy zany le teny tary aloha. De ao ambany am'izay tsika mita hoe ho lasa ho fanekena ho an'ny olona mihitsy izy araka ny andininy fahavalo. Isia 49:9 49:8 azafady. Izao no lazainy ava tamin'ny taona fankasitrahana no nenoko anao ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao, dia hiaro anao aho ka nomenao ho fanekena ho an'ny olona mba hanangana ny tany indray sy mpandovandova zay efa rava. Lasa ho fanekena ho an'ny olona zany ty olona anankiray ity, satria hoe de hiaro anao olona zany le fanekena. De fantatsika moa zany fa le fanekena resana amin'io de tsy iza fa le fanekena olona de Ahosoa zay, izy le fanekena ho azy tontolo zao. Ary le nandatsaka any rano hoe ity ny fanekena vaovao ny amin'ny rako zay latsaka ao amaro ho famelan-keliko. Fa aleotsika aloha jery ny tenin'ny mpaminany zay le ny tao amin'ny Isaia na hitantsika tao amin'ny Salamo hoe ho lasa roa le Andriamanitra. Zao ne tsika mahita mihitsy ny fa isy ny fanekena vaovao de nitsindrina mihitsy fa tsy mitovy amin'ny didifolo io na mafisy ny Jeremia am'izay fa tsy didifolo ty fanekena vaovao ty, tahaka le olona mirediredy foana hoe didifolo hoe didifolo. Mahitsy be ny tenin'ny Jeremia hoe tsy mitovy amin'ny didifolo, any hoe miala zany didifolo nytika zay atsika zay miaina ny tokantrano any hoe tsy misy didifolo tsony rehefa miaraka am'ty fanekena vaovao ty zay le atao hoe Ahosoa le tena izy le afaka amin'ny fahotana zay miaraka aminy ary tsy manota intsony zay miaraka aminy hiantsona atsika maneran-tany hoe fotoana ora fidirana anarana amin'ny Ahosoa am'izay, satria akaiky loatra ny fotoana hopotika zao tontolo zao iraingany nareo. Dovaka itsika bokin'ny Jeremia toko faraiky amin'ny 30 andininy faraiky amin'ny 30 ozy nareo izy aiza koa no potika eo eo hitatsika eo ary. Jeremia 31 de ny andininy fa 31. Dovaka itsika liara ny fanamafisana ny teny nambarany Jeremia mpaminany am'izay, Jeremia 31:31. Indro avy ny andro hoy ava zay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'i Israely sy ny taranak'i Joda. Any hoe ity zany de misy fanekena vaovao
ho atao amin'ny taranak'Israely sy ny taranak'Joda fa tsy mijanona eo. Fa hitantsika tsara fa nikisaka nakany amin'ny jentilisana izy, lasa fanazavana ho an'ny jentilisana mihitsy zany izy ary famonjena ny aparany tany. Vety moa dia natao précis hoe nahazo koa ny zanak'Israely, satria nitary amin'ny Isaia tsy tafiditra ny Israely ihany, fa io le famonjen'Andriamanitra ho an'ny hafa firenena. Fa kosany ato amin'ny Jeremia vao nampidirina ny Israeliana hoe mahazo koa nareo fa io hitantsika io ka ino tsara fa mahazo ny Israeliana. Ka ity fanekena ty io zy ny teniny dia zao hoe nefa tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro nitantanako azy nitondra azy nivoaka avy amin'ny tany Egypta. Ka ino moa le fanekena nomeny io Andriamanitra io any zanak'Israely tamin'izy niala avy any Egypta? Inona ny fanekena nomena azy? Dia ny didy folo sy lalàna Mose. Io le hitantsika tao amin'ny Exode toko 7:1-3:5 hoe nomena fanekena ny zanak'Israely rehefa nampianarana lavabe teto miny iny le fanekena nomena azy. Io ny Andriamanitra hoe tsy araka ny didy folo sy lalàna Mose iny, zay le hoe tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro nitantanako azy nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta, tsy mitovy amin'ny didy folo ny dikan'izany zany, ary tsy didy folo sy lalàna Mose no anatin'ity fanekena ity fa lalàna ny Yahoshua. Mahitsy be io teny io ary miara-mitan'io teny io tsika dok avy tsika amin'ny teny frantsay le izy fa izy ireny izy dia nivadika ny fanekeko nefa izao nivady no iava. Tena tsy mety amin'io tsony aho izy tsy hanao an'io tsony tsy araka ny didy folo io zay mahay tsara mihitsika mazay hoe tsy araka ny fanekena nataoko taminy fony izy nivoaka avy any amin'ny tany Egypta tsy mitovy amin'iny. Zany hoe miala dao zany zay toe-tsaina manao hoe mitovitovy amin'iny esory fa tsy mety. Tia zao le Andriamanitra efa mazava be fanakony Andriamanitra nambarany boky ny Salamo teo. Ahoana moa zany ny ametrahana hoe mbola mitandrana didy folo ihany miaraka amin'ny fanekena vaovao io, sa dia teny roa mifanipaka anie zany mazava zany fa misy didy vaovao koa amin'ny mahavaovao anazy, dia misy didy vaovao fanekena vaovao le izy ifanaovan'Andriamanitra amin'ny olona. Ho jerevantsika hoe inona daholo ny antony naovana le fanekena. Zay moa sary ho jerevantsika zay amin'ny aoriana hoe ina moa zany ny antony nanomezana le didy folo dia ao anatin'izay antsika mijery hoe fa inona daholo ny anton'le fanekena azy. Ka planin'Andriamanitra daholo zany ho iarahantsika mahita eto zany. Dao vaketsika indray izy io amin'ny teny frantsay dia sao dia mba diso kosa ny aty teny gasy ty fa ato amin'ny teny frantsay vao tena mety hoe le didy folo ihany io. Ndao jerevantsika moa le izy didy folo ihany ve Jérémia 31:31 voilà. Dao antsika hijery anazy zany Jérémie 31:31 voilà. Jérémie 31:31 voici les jours viennent dit l'Éternel ary io ary fa tonga ny andro ho ilay mandrakizay où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Zay anaovako fanekena vaovao amin'ny tranon'ny Israely sy ny tranon'ny Jodia, amin'ny tranon'ny Joda. Raha zay moa zany resana azy zany hoe amin'ny zanak'Israely sy amin'ny zanaky Joda zany. 32 non comme l'alliance que j'ai traité avec leur père. Non izy tsy mitovy amin'ilay alliance zay nifanaovako tamin'ny ray aman-dreniny tany aloha tany. Le jour où je l'ai saisi par la main, tamin'ny andro zay nandraisako azy tamin'ny tanako pour les faire sortir du pays d'Égypte, mba tonga azy hoentiko mivoaka makany Égypte. L'alliance qu'ils ont violée, lay fifanekena zay nipoteny quoique je fusse leur maître dit l'Éternel, nefa za mihitsy niara-no mpanjakany sy tompony tsy naraha iny le teniko. Dia eto zany le ten'Andriamanitra dia non comme l'alliance que je t'ai traité avec leur père, c'est-à-dire zany hoe tsy araka le fanekena fanaovako tamin'ny razambeny, zany hoe non comme l'alliance que je traitais, cette alliance là c'est les 10 commandements et le sabbat tout. Any hoe tsy nididy folo sy lalàna Mose zany zay dikan'izany. Mahitsy be mihitsy reto zany hoe misy fanekena anankiroa samihafa mihitsy zany dikan'izay. Ary zay le jerevantsika amin'ny fampianarana manaraka hoe lay fanekena anankiroa samihafa. Ary tadidiana kely zay zany eo ny teknisiana zay mandray antsoratra ny zandram-bareto hoe misy fanekena roa samihafa ho azavaintsika amin'io hoe inona no mahasamihafa an'ireo fanekena reo satria
lay fanekena didifolo de tany aloha tany lolovakitsika le hoe fanekena didifolo de tiany efa misy fanekena vaovao koa ty tsika le jery hoe misy fanekena teny aloha tany de ny didifolo zany vakitsika ny Deutéronomia toko faefatra angambany izy iny 4:13 lovakitsika reo rankazay marina zay teny zay Deutéronomia 4 5:13 zay Deutéronomia 4:13 dia nambarany taminareo ny fanekeny zay nandidiany anareo de araina de ny didifolo ary nosoratany tamin'ny vato fisaka roa reo ty moa zany ny santionan'le fanekena ny didifolo fa izy io fanekena io didifolo sy lana Moshe zay nambara teo amin'ny tendrombohitra Sinay vakitsika zany zay le Exodosy toko 7:10 Exodosy 19 ty zany le fanekena tamin'izany fotoana zany natokana ho an'ny zanak'Israely de tsy mifanaraka amin'io zany tenin'Andriamanitra lay le omeko anareo noko ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy vakitsika le zany Exodosy 19 noko amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 fanamarena amitsika hoe ity le fanekena taloha ary Moshe niakatra ao amin'Andriamanitra de niantso azy ary avato ao tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny tanàna Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely ianareo efa nahita zay nataoko tamin'ny Egyptianina sy tamin'ny tondrako anareo tamin'ny latiny voromahery ary tamin'ny nampahankanesako anareo ho aty amiko ko ankehitriny raha hitandrina ny fiako tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko io le fanekena nomena ny zanak'Israely izy io le fanekena iarahany tamin'ny Andriamanitra tamin'ny fotoana avy niaraka tamin'ny Moshe io le fanekena talo io natokana ho any zanak'Israely tokoa izy io hoe zao ny ambaranao amin'ny tanàna Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely io izy io natokana ho any zanak'Israely de ity fanekena vaovao ty kosa aloha izy Andriamanitra tsy mifanaraka am'le didifolo io ary tsy mifanaraka amin'ny lalàna Moshe zay le tsy manaraka amin'ny fanekena io le 15 hitantsika eo io le raha mihain'ny feoko tokoa ianareo ka mitandrina ny fanekeko ka le fanekena tamin'izany dia nisoratany tao anatin'ny boky izay hojerevantsika manokana fetsika moa tsika hijery an'le hoe fa maniny Iosuany nandika an'le didifolo ka izy tsy nandika an'izy fa tsy nandeha tao anatin'io didifolo izy zay ny marina tsy nandeha tao anatin'ny didifolo zany mihitsy zany Iosoa zany zay le zanak'Andriamanitra tena marina fa lay misandoka ho zanak'Andriamanitra zay tena tsy izy mihitsiny fa tena misandoka ho zanak'Andriamanitra ary nanipy olona be deaibe nakany amin'ny elo le Andriamanitra tsy izy natsonareo elo le misandoka le teny hoe tsy maintsy tandremana ny didifolo na tsy pirineny amin'ny elo daholo nareo ahoana moa ty tena Andriamanitra ty hoe tsy azo nampina ngeny teniny tsy azo any esoany aiza zany ny ampidirinareo ny ty Andriamanitra faharoa ty jereo tsara le teny leo apitsitsika kely satria fa eto ihanytsika namoan'Andriamanitra teny zany io soratra masina io hoe tsy azo nampina ny didifolo sy lana Moshe leo somary miditra kely atsika Deutéronomia toko 7:12 zao voalaza eto aza ampinareo ny teny zay andidiko anareo ary aza nesoko anareo fa tandremo ny didiny ava Andriamanitra reo zay andidiko anareo ny didin'Andriamanitra eo amin'ny didifolo sy lana Moshe zany de tsy azo anampina ary tsy azo anesovana ka tsy mety mihitsy ny zany ny ampidirana n'lay hoe Andriamanitra anankiroiditra ao anatin'ity teny ity zany mahatonga ny hoe tsy maintsy miala io fanekena talo io fa hiditra ny fanekena vaovao ao amin'ny fanekena vaovao mety be ny Andriamanitra anankiroa fa ny fanekena taloha tsy mety mihitsy ny fanekena taloha hoe isy Andriamanitra anankiroa zay ny mahatonga ny hoe tsy azo entina tsony ny didifolo sy lana Moshe am'izao vanantsika zao adalany zay olona mitandrina didifolo ary vokatrio io nareo tsy mety afaka amin'ny fahotana io didifolo tandremanareo iny tsy mety mahafaka anareo amin'ny fahotana fa ny atao amin'ny Iosoa kosa de tena afaka amin'ny fahotana ary tsy mahay manota intsony aiza ny atsarana be atao amin'ny Iosoa mampilendalenda be ao zay olona teo any amin'ny lanitry zany fa le olona ho any amin'ny elo tsy mivaky lohan'izany izy ka samy tsy mitovy moa io monde ny any amin'ny lanitry de mifaly miaraka amin'ny Iosoa fa ny monde ny olona ho any amin'ny elo de any amin'ny elo izy ho any amin'ny elo zany de efa mitaty ny vokany manomboka aty de efa mitaty ny fahoriana ka izaka kosa nefa miteny antsika hoe aleo miaraka amin'ny Iosoa am'zay zany hoe miaraka amin'ny Iosoa sady Iosoa nge tena manja kely ny tsara tarehy be ny oaitsaiky tsony zany ka tena Andriamanitra zany zareo hoe miaraka am'le tena tsara be mihitsy sady mpamonjy ny mpanafaka ny mpanasitrana mpanome fiainana mandrakzay mitondra ny amin'ny lanitry lanitra atsara zay natonga teny hoe manja be izy manja le fiarahana aminy matsiro tena mety be mihitsy atsisy taka azy dao miaraka aminy zay ny teny zay ady aminy hoe dao miaraka aminy aza mianana tsony fa dao miaraka aminy dao nao brady eso amin'ny Iosoa am'zay hoe tena misaotra betsika Iosoa fa tena tsara be ny nataonao de ndao ary
satria hitantsika am'izay le fanekena vaovao de zay ndefa nyteny ndray le mpaminany namoaka fanambarana ndray ny mpaminany lehibe zay tsisa fa Yehosoa zay tsy azo navina fa mitondra ny fanekena vaovao izy ndray jerevantsika am'izay izy no atao hoe fanekena vaovao ity ny fanekena vaovao ny am'rako aiza moa izy iny aloha somary jerevantsika kely vetivetika amin'ny soratra masina fa Matthieu toko fahafiry Matthieu toko fahaenina amby roapolo andininy valo amby roapolo Matthieu 26-28 vakitsika zany Matthieu 26-28 tsy maintsy mijery kely baiboly ndraindray satria ela be le resaka voalohany tsy anaty baiboly ndraindray mijery direct antiny application Matthieu 26 de amin'noko mindininy fa ny ambanimbany ihany jerevantsika de sady ampifaliana be mihitsy ny itenenantsika an'ity hoe tonga ny fanekena vaovao zay nandatsana andrany ary raha mbola ninana izy de nandray ny mofo Yehosoa ka no ny efa nisaotra izy de novakiny ka natolon'ny mpianatra de ho izy raisy fahany fahitiny tenako zay aloha ny enina amby roapolo zay Matthieu 26-27 ndray ary ndray ny kapoaka ndray izy ka noho ny efa nisaotra dia natolony azy ka nataony hoe sotronareo rehetra ity kapoaka ity fa ity no andiny fa valo amby roapolo ndray fa ity no rako de ny amin'ny fanekena zay latsaka ho amin'ny maro famelan-keloko zay izany hoe tena nipetraka ny fanekena vaovao zay nandatsany Yehosoa ny ranika izy moa haitsika rehetra fa maty izy toy ny fijaliana ary rehefa maty Yehosoa de nipetraka ny fanekena vaovao zany hoe ny valiny teny zany hoe nandika an'le didifolo ve Yehosoa ary tsy nitanina valy mitsia fa efa mametraka ny fanekena vaovao izy satria io fanekena vaovao io ao de misy didiny ray ao anatiny ao ary io no efa rahany Yehosoa zany hoe ny didiny ray tao am'le fanekena vaovao zany de zao anakiroa ny Andriamanitra ary tsy mila mitandrana didifolo tsony satria efa io Andriamanitra io efa niasa tamin'ny sabata hitantsika tao amin'ny fampianarana alarana fa 5 amby roapolo teo niasa tamin'ny andro sabata izy ka nididy eo fanekena vaovao zany roa ny Andriamanitra hitantsika nyteneny tao amin'ny boky ny Salama io ary natonga ny Yehosoa le nivonoana io tao amin'ny larana fa 5 amby roapolo ary ihany koa ao anatin'izany de tsy mila mitandrina sabata ary zay reny tonga ny Jesosy nitorabato anazy hoe hotorana vato izy tsy afaka namono satria mbola sy tonga le fotoana zay le izy ka eo am'izany sary zany zany le zanantsika mihitsy ny hoe tanteraka fa misy ny fanekena vaovao ka noho ny amin'ny Yehosoa nandeha tamin'le fanekena vaovao noho ny amin'izy nandeha tao amin'le fanekena vaovao de tsy mitovy tao amin'ny fihetsika tao amin'ny fanekena taloha zay nididy fosy lana Mose satria fanekena koa iny tsy nitovy tamin'iny ny fanekena vaovao satria ny ao amin'ny fanekena vaovao ny Andriamanitra anakiroa de ny dada Iavasy Yehosoa ary eo amin'ny fanekena vaovao miasa miandro sabata zay tsy azo atao mihitsy nefa de dada Iavah mihitsy no miasa miandro sabata anao am'izany mba tena samihafa mihitsy izy ary raha voadiso amin'ny anakika de efa meloko amin'izy rehetra efa tsy mety tsony zany satria hoe tsy azo anam-pinana tsy azo enesoana de mazava zany fa mivalona any le fanekena taloha fa tsy afaka miaraka amin'ny Yehosoa zany ary Yehosoa tena hafa mihitsy izy tsy mahazo miaraka amin'ny didifolo koa zay miaraka aminy fa Yehosoa manany azy manokana zay le hoe fanekena vaovao ary eo anatin'le fanekena vaovao de misy lalàna de ny lalànao de zao tsy mahay manota intsony zay ny lalànao de zay ny amarana antsika ny teniny lay hoe Yehosoa ve naninona nandika didifolo de satria ny antony efa mametraka ny fanekena vaovao izy roa ny Andriamanitra an'le didifolo zafaty fanekena vaovao ary tsy mitandrina sabata intsony zay le hoe fanekena vaovao zay to raha vaketsika tsara ny teny zao ny lalànan'ny Yehosoa aza manota intsony zay no vaketsika voalohany de manana lalàna aleloha vaketsika le Jaune 12:49-50 Jaune 12 misy lalàna ny men'Andriamanitra azy tsy azonao lavina mihitsy zao ny didiny men'Andriamanitra anazy zao tsika rehetra tokantrano ary mafinaritra be zany na te Yehosoa zany raha tsy hainareo Yehosoa le tena mafinaritra be ay zany hatsarany zany Yehosoa zany doreraka aminy am'izay moary daoly am'izay ny tokantrano rehetra alaminy daoly ny fianakaviana ray manontolo ny vady aman-janaka dao manatona ny Yehosoa daholy am'izay tsy misy mipetrapetraka ny an-trano antsony fa tany de miainga daholy hoe hoany amin'ny Yehosoa tsika riankonako malalako indrindra ty tsara be miaraka amin'ny Yehosoa zany na teo tokantrano tena milamina sy mahafinaritra miaraka amin'ny Yehosoa Jaune 12:49-50 satria zao tsy niteny ho ahy
fandraisina niraka izy no nandidy azy io lazaiko sy izy ho toriko ary fantatro fa fiainana mandrak'izay ny didiny ka zay lazaiko de lazaiko araka an'izay nolazainy ray tamiko mametraka mihitsy zany le ten'andriamanitra aty hoe aono zany misy didy no men'andriamanitra zay hitana tsara io ny ray no naniraka ary nandidy azy eo lazaiko sy toriko fa fiainana mandrak'izay ny didiny ny amin'ny andiny fa dimapolo io lay teny menany Yehosoa zany de ity fanekena vaovao ty zany zay Yehosoa le fanekena vaovao de misy didy ao anatiny ao ary zay didy zay nao raha tsika rehetra zay na te didiny Yehosoa ry ao any tsy malala zany zay tsonatsika hoe tsareo hoe manaraka ny Yehosoa am'zay de manaraka an'le didy vaovao sy ny fanekena vaovao tsara be zany aza miaraka na hoe taloha ve de mety aloha iny hoany aleo miaraka ny vaovao am'zay zay de zay na tonga ny Yehosoa nyenjeny jio satria nodikany le fanekena taloha ka ho anao zany zay miaraka amin'ny Yehosoa dikan'izany miady amin'ny jiosy ianao fa raha vao mifanaraka amin'ny jiosy ianao tsy izy io fa ny tena fanekena vaovao de tena mahasosotra mafy ny jiosy manakandroany fa raha ianao zany milaza fa miaraka amin'ny fanekena vaovao zany ka mitandrina didifolo de tsy izy ianao fa Yehosoa hita mihitsy fa zay namonoana anazy tsy nitandrina didifolo izy tsy nitandrina de zay namonoana zareo anazy fa raha nitandrina izy hoina moa tokony amonoana azy fa tokony nataon'zao izy hoe ay ve itsika samitsika ihany ataovy mafy ary fa mety be ny nataonao fa matoy izy ny vonoana tsy mitovy le zavatra nitoriana andray mitsara fa raha zavatra nitovy moa inona tokony famonoana fa tsy mitovy le izy de nefa raha tamin'ny famonoan'ny Yehosoa ary zao ny tenin'ny Yehosoa tsara indrindra atao amin'le fanekena vaovao aza manao taintsony zay le tena teny mahafinaritra indrindra aza manao taintsony lalànan'ny Yehosoa zany ary amarenatsika ny teny zao ny teneniny Jaona toko fahavalo andininy faraiky ambin'ny folo io toko sy andinindray ihany meko anao de ampy zay Jaona 8:11 de zao ny teniny zao ny voalazany ary hoy izy tsy misy tompoko de hoy Yehosoa za koa de tsy manameloko anao mandehana ary am'izao sisy zao kosa aza manota intsony zay le tenin'le Yehosoa le tena izy zay zany natoe tena fahamanjana sy fahatsarana tsisy ohatr' zany manja kely mihitsy ny Yehosoa am'zany teny zany hoe aza manao tenitsony ary zay teo manjamanja rehetra am'ty tany ty de zao ny teniko hoe manana tona ny Yehosoa de lasa manja be anao satria maniny aza manao tenitsony izy Yehosoa fa zany olo tsy manao tenitsony zany ange ny manja be indrindra zay zany ho anareo mpanara-damody reny manara ny Yehosoa raha de mivadika manja be satria ny olona tsy manao tenitsony zay maferitraina tsy mba mijaly tsy mila manamboatra tarehfatra de ay plastika be ny tarehy raha vao miaraka amin'ny Yehosoa mety be mihitsy reny mivalimbana rehetra de mitsikitsiky be mihitsy hitanareo za tsikitsiky be mihitsy satria maninona miaraka amin'ny Yehosoa de mitsikitsiky daholo tsy haiko le teknisianareo na mba mitsiky reo na tsy mitsiky fa de zaleo de tsy nianalo fantatry na tsiky be miaraka amin'ny Yehosoa manja kely mihitsy zany Yehosoa zany mampitsiky mihitsy ny mampifalifaly izy ka izay zany ny amarana anany teny Yehosoa tena nandika ny didifolo izy ny olona fa nyteny tsy nitandrina izy satria maninona tsy nipetraka atao anatin'le fanekena didifolo izy fa efa mandeha ao anatin'ny didina metrahana azy izy de ny lalànany dadaky avy anymena azy lalàna ao anatin'le fanekena vaovao de mazava be zay fa tsy nitandrina didifolo izy zay moa zany fa de mipetraka indray ny fanotainantsika hoe fa inona zany ny antony nanomezana an'le didifolo de inoniny atao inona izy zany matoa nomena zahatra horavana ve de maninona ny mbola nomena fa maninona tsy trany de le tokony hipetraka foana napetraka teo zay indrindra no valitsika eto hoe maninona no nomena le didifolo sy lalàna Mose andrebirebena olona ve de hitatsika aloha hoe andrebirebena ve sahoana fa misy antony nanomezana an'iny ary aiza nitanjona raha manome an'iny Andriamanitra de nitanjona aloha zany de efa meko anao valiny fony amin'ny tany Kanana fa tsy makany amin'Andriamanitra zany fa ny makany amin'Andriamanitra ho any amin'ny dada Iava na Elohai na Elohim Iava sy Yehosoa de zao ny makany zay miaraka amin'ny Yehosoa ka mitandrina ny didiny Yehosoa le hoe aza manao taintsony zay any miditsy any amin'ny lanitry zay ny tafiditra any ka zay le tsokana hoe manja be miaraka amin'ny Yehosoa ay tahaka reny reny zay teo manja rehetra vy makaty amin'ny Yehosoa am'zay fa tena hitanao zany hoe mahafinaritra sady faly ny fo faly ny saina ravoravo ny fanahy tsy hitatsony zay lazana azy mbo tena hoe misy an'zany hoe miakatra velona zany ny fanahy sy ny saina ho any amin'ny Yehosoa ao amin'ny Yehosoa rery any hitanao zany hitanao ny fifaliana eto amin'ny Yehosoa raha tsy mahita anio de tongava ty de hifaly araka aminay tsara be Yehosoa
zay efa mifarana tro ny teny de ozy le any am'izao tontolo zao any any ampitan-dranomasina aiza moa nefa any amakany aminareo Madagasikara jerevany le fiarana mifaly de tonga ty any ianao tovy any io ny fanangy miara mifaly de efa zay le miara tongotsika any amin'nanty lany te ka de mirary saotsika hotainao soa efa afaka tsika soa betsaka dada Maria va tena tsara tokoa ngenao tsara be Yahosoa zay nomenao navitra ny olona tamin'ny fahotana nafaka ny olona tamin'ny fahotana voninahitra anao dada Maria va taio aza ny teny sy ny fampianarana hitondra soa am'izay miaina ary hatsarana zay zay mandre fonjeny olona Yahosoa fotoana ny famonjena zao efa manao ny asany mihitsy ny sy ady amba atonga ny hatsaranao tonga sy ho tafapitany amin'ny olona mba ho vovony zay rehetra voalahatra Yahosoa aza mitaredrehetra intsony fa aoka ho iazakazana mihitsy ny famonjenan'ny olona mba hiverena naingana olany aminao Yahosoa matoka fa tena tsisy ataonao very mihitsy ny hoteny io fa ho tafapetraka ny am-poan'ny olona ho saintsainy ny andro manalina tsy ataona misy hafamaina am'izao teny mandeha zao mihitsy na iza voninahitra anao Dada Maria va amin'ny anarany Yahosoa halleluia amen de mbola sotsiketra samy tenao soa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana manaraka indray